Maromaro ndray ny tapatapam-baovao izay manana antsika hoentina amintsika vetrany ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny momba azy ireo. Aoran'izay tsika dia hiverina ity. Famonoan'olona feno bibiana no nitranga tany Ambodikavo Toamasina faharoa tamin'ny herinandro lasa teo. Notapahan'ireo andian Jolay teo mason'ilay tovovavy kely 12 taona ny lohan'ny ray aman-dreniny no sady naolan'ireo olon-dratsy izy. Raha ny fantatra dia hiatrika fanadinam-panjakana CPE ity zazavavy ity. Olona efatra no efa voasambotra ka tovolahy eo an-tanàna ihany ny fantatra fa atodo tamin'izany. Ity farany no nanondro ireo namany nitoy ny fanadihadiana. Gadra miisa 3 kosa no tafaporitsaka tany amin'ny fonjanantsiranana ny asabotsy 4 febroary lasa teo tokony tamin'ny 7:30. Notorahan'ireo gadra tamin'ny vato ilay mpiambina ny fonja ka afaka nitsoaka izy ireo. Tsy lasa lavitra nefa dia tratran'ireo lahy fa ny iray hafa tafavoaka. Fantatra vavao nampidirina-ponja izy ireo no izao nanita toy izao. Naratra mafy teo amin'ny sorony ilay mpiambina ny fonja ka namonjy hopitaly. Ny aentitra mpitandro filaminana eo anaty nitoy fikarohana an'ilay tafatsoaka. Olona roa kosa no maty tradrano vokatry ny lozam-pifamoivoizana tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitoa ny Faradofay sy Antananarivo ny alahady lasa teo. Fantatra fa ny fahatapahan'ny isatra no niteraka ny loza. Tsy voafaritra mazava ny isan'ireo naratra fa avy hatrany dia nentina tany Iosy ary nahazo ny fitsaboana sahaza azy avy. Nidina tany an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny famitorana. Nalaza tokoa tatoato ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy izay miafara mifaty olona hatrany. Sambany kosa ny teto an-drenivohitra no nisehoany izany. Fantatra fa lehilahy iray no maty ny fitsaram-bahoaka omaly alina teny amin'ny Fokotany Faliarivo, commune Fenoarivo. Raha ny fantatra dia avy nanendaka mpampianatra izy ireo. Nanjovony ny farany ka nitangorona ny fokon'olona. Ny iray naterina amin'ny tobin'ny zandary fa ny iray kosa tsy namela ny fokon'olona raha nitoy ny famitorana ataon'ny mpitandro filaminana. Hafa kosa no niseho tany amin'ny renivohitra Vakinankaratra ny 2 febroary lasa teo. Raha ny zava-nisy dia rangahy iray ny raim-badina nanatitra vola amin'ny tentina 5 tapitrisa ariary tany amin'ny banky no tsy tapopoka. Niainga tamin'ny 3 ora tao an-trano ilay rangahy. Rehefa nantsy ireo vady aman-janany dia nilaza fa mbola eo am-pilaharana izy. Tsy mbola tonga tao an-trano nefa raha namana efa tamin'ny 7 ora alina. Atsoan-taribiny no nilaza fa tsy niverina intsony izy. Tsy fantatra mazava